Ny fiarabana moa dia efa vitan'ny filompanorona teo isan'ambaratongany ka dia ataoko indray mbava fotsiny hoe manahoana daholo tsika rehetra ary dia tonga soa eto amin'ity toerana tsara sy mahafinaritra ity ary dia tsy mety ny vava raha tsy mameriny indray mandeha ny fisaorana an'Andriamanitra mahatsiaro fa noho ny fitiavany dia tafasokatra androany ny toerana vaovao eto amin'ny Tananarivo ny Gastropizza ary dia mahafaly indrindra zany satria mitondra fahasoavana mitondra fanasoavana ho an'ny vahoaka an'Antananarivo ho an'ny mpiarabelona amintsika rehetra ary dia izay ny mahafaly satria ny sakafo Gastropizza dia efa mba nihinana tokoa za ary dia tena tsara sady mahasalama ary dia ampaherezina indrindra ianareo mpanorona sady malagasy no tanora ka dia engany ny vita malagasy dia iroborobo hatrany ary eo amin'ny fanomezana asa koa ny vahoaka malagasy dia mampisy fanantenana tokoa izany satria rehefa miara-miasa isika rehefa mahay fanoana ary rehefa samy mandray fifaliana na mpitondra na ny entina dia izay indrindra ny kasaintsika mianakavy ary izany ny ataoko hoe satry foana hisaotra sy ame voninahitra an'Andriamanitra satria avy aminy ny zavatra rehetra fantatro ity fa tsy eto Antananarivo rery fa eran'ny Madagasikara dia misy daholo ny irinandrindra dia hoe mba hiroborobo hatrany ary dia ny soa fianatra ka dia manentana ny tanora mba hijery hianatra ary dia hijery mandrakariva ny fanasoavana ny vahoaka malagasy efa be dia be ny teny fanazavana teo fa dia ampy izay ny Andriamanitra manan-karem-pahasoavana androtsaka mihoatra noho ny lasa rehetra ny fahasoavana sy ny fitahiny tsy manam-pahataperana ho an'izao zavatra izao tsy mora manao zavatra ka dia zahay eto Antananarivo dia manome tompo mandrakariva hoe mba hisy ny fiaraha-miasa ary dia hisy koa ny fanohanana ampahatsorana ary ampanetretena no anatanterahana izany mba ho voninahitra Andriamanitra mandrakariva mba ho fifaliana kosa ho an'ny malagasy rehetra. Saotra tompoko.